Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Jesosy sa Jesosy sa Yeshua sa inona ny tena izy? Izay indray no fanontaniana ho valintsika amin'ity vidéo manaraka ity. Be dia be isika nametraka n'io fanontaniana io tato amin'ny page marque 16-15 ka izao ny valiny eno tsara ny fanazavana. Voalohany dia hoe miankina amin'ny fiteny eo amin'ny firenena ny anarana omena ny olona. Ny tenin'Andriamanitra ny Genesis 10 dia tena manome lisitra ireo anaran'olona be dia be izay taranaki Noa tetiarana io. Ary amin'ny andininy 20 dia izao ny ambarany manao hoe ireo no zanaky ama araka ny mpianakaviny, araka ny fiteniny, amin'ny taniny, amin'ny fireneny. Ohatrany koa ny andininy 130 manao hoe ireo ny zanaky Sema araka ny mpianakaviny, araka ny fiteniny, amin'ny taniny, araka ny fireneny. Ny dikan'izany dia tsotra, arakarak'ilay firenena sy arakarak'ilay fiteny ao ary arakarak'ilay mpianakavy, zany hoe le foko, le tribu no nahatonga ilay anaran'ireo olona ireo ohatran'izany. Ny fanomezana ny anarana zany dia tena miankina be dia be amin'ilay fiteny sy miankina amin'ilay firenena sy miankina amin'ilay fiavian'ilay olona, miankina amin'ilay tany izay misy azy. Zay aloha zany tsara fantatsika satria tamin'izany fotoana izany moa dia fantatsika tsara fa ny zarazara ny fitenena ny olona ary ny zarazara koa ny tany. Ny tetiarina dia mandoa alohan'ny fitantarana. Ary ny Genesis 10 na dia mbola tsy miresaka ny tilikambon'ny Babela aza dia efa miresaka sahady satria ny tetiarana io dia alefa alohan'ny fitantarana foana ny tetiarana dia efa miresaka sahady fa efa ny zarazara ny fitenena ny olona. Ao amin'ny andininy 15 ny tena manamarina an'izany. Fa ny faharoa dia ny hoe avy amin'Andriamanitra mihitsy ilay fahasamihafan'ny fiteny sy ny fanononana ny anarana. Eo amin'ny Genesis 10 tsy mandeha lavitra dia mahita antsika ilay tantara ny tilikambon'ny Babela. Ozy amin'ny andininy voalohany manao hoe ary ny tany rehetra dia iray no fanononana sy iray fiteny. Iray fanononana daholo zany ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa trondro zany dia trondro daholo nanonona ny olona rehetrarehetra ny zavatra anankiray hoe trondro dia trondro fa tsisy anarana ankoatran'izay. Amin'ny tany rehetrarehetra mihitsy na aiza le. Zay no talohan'ilay tilikambon'ny Babela. Fa rehefa niakatra ilay tilikambo dia nidin'Andriamanitra dia nampisamaritaka ny fomba fitenena ny olona dia tsy iray tsony ny fanononana, tsy iray tsony ny fitenin'ny olona rehetra fa arak'ilay teny teo amin'ny Genesis 10 teo amin'izay dia naminy hoe ny arakarak'ilay firenena sy arakarak'ilay tany amin'izay no fanononana ny anarana. Ka rehefa miteny manao hoe trondro, fish, poisson, zavatra ray ihany zany. Zavatra ray ihany zany. Ary ny zavatra fahatelo izay tsara fantatsika ravana dia ny hoe ny fandikana azy tamin'ny teny samihafa, tamin'ny firenena samihafa no nampiova ilay anarana. Ny teny Hebreo dia Yeshua, zay ny ampiasain'ny Jiosy. Zay ny nampiasain'ny Jiosy. Fa rehefa nivadika indray ny Grika, satria ny teny testamenta vaovao dia voadika tamin'ny teny Grika, dia ny Grika indray rehefa niantso azy dia nalaina avy tamin'ilay hoe Yeshua, ilay teny Hebreo dia nandika ry zareo dia lasa hoe Jesosy. Jesosy. Zay ny teny Grika. Dia itsika indray taty aoriana rehefa nandika ny Baiboly dia nalaina avy tamin'ny dikateny, lavina avy tamin'ny teny Grika io. Zay no mahatonga ny teny Grika ho dikateny fototra. Satria io zany ny angalana ilay dikateny. Ka rehefa nandika ny Anglisy dia nainga tamin'ilay Jesosy, ilay dikateny Grika izy. Dia izay no nahatonga ilay hoe Jesus. Nandika koa ny frantsay dia izay no nahatonga ilay hoe Jésus. Rehefa nandika koa ny malagasy dia avy amin'ilay hoe Jesus, ilay dikateny Grika no nahatonga antsika nahatonga ilay hoe Jesosy. Ary ilay izy misy règle mihitsy ilay fandikanan'ilay izy ny amin'ny hoe rehefa adika amin'ilay teny malagasy ilay izy na rehefa adika amin'ny teny rotrao dia ny J miova zao, ny A miova zao, misy ilay déclinaison, misy hatramin'ny ny accent ohatran'izao. Ianarana mihitsy zany rehefa mianatra teny Grika ianao. Fa tsy hoe foroporonina ho vaovaina hoe le Jesosy tonga dia hovaina hoe Jean Chrysostome. Fa tena mifanakaikaiky amin'iny le agasina zany le izy dia mifanakaikaiky amin'iny no andikana azy arakarak'ilay firenena, arakarak'ilay tany. Dia mety ametra-panontaniana antsika manao hoe ka ahoana ary zany le hoe Jesosy, ny hoe Jesosy. Io ry avy nahatonga an'io dia tsotra. Nisy ny fahasamihafana teo amin'ny fanonana teo amin'ny protestanta sy ny katolika. Ny protestanta dia nanao hoe Jesosy avy amin'ny teny Grika, le hoe Jesosy. Ny katolika dia nanonana hoe Jésus. Ny azy avy amin'ny Baiboly latina satria ny azy ny Vulgate no ny ampiasaindry zareo, ny Baiboly ampiasainy. Zay ny natao hoe Jésus.
dia rehefa nandeny zany hoe inona no iombonantsika hanononatsika lay anaran'ny mpamonjy a dia ndao ara le dikateny hébreu no raisina le hoe Yeshua dia zay no natokana hoe Jesoa dia mbola nisy règle be dia be tokoa fa zay le hoe Jesoa nandikana azy zany ka izany rehetrarehetra zany a no maneho amintsika fa tena zavatra ray ihany le izy ary tena zavatra lojika tsara mihitsy indrindra manko tsika mety hiteny manao hoe ka ahoana ary zany possible ve zany raha hoe Christophe no anarany any France dia rehefa tonga any Madagasikara zany dia miova ve zany ny anarany raha ohatra ny anarany ka adika amin'ny teny malagasy dia tena miova le Christophe lasa hoe Kirisitofy miova le izy rehefa adika amin'ny teny malagasy zay ny mahatonga hoe miova le anarana rehefa nadika ary raha raisitsika ohatran'izany le izy dia izao diso daholo zany le anaranao amin'ny baiboly diso daholo zany nareny hoe Paoly, Matthieu, Marka satria ny Matthieu ihany rehefa anovana tamin'ny teny malagasy ny lasa hoe Matthieu ny Marka no lasa hoe Mark miova daholo le izy ny Pierre no lasa hoe Petera ka zany rehetrarehetra zany no mahatonga antsika hiteny manao hoe tsy tokony mahozongozona zany resaka zany mihitsy ntsika fa miankina amin'ilay firenena io langue zay ampiasainao amin'ilay firenena no mahatonga ilay anarana miova ka rehefa adika agasiana amin'ny teny malagasy ilay anarana na dia ataoko hoe Véronique azy dia miova hoe Véronica rehefa tena ho adika amin'ny teny malagasy ilay izy ka ilay anaran'i Jesoa tena nadika tamin'ny teny malagasy a zay no nahatonga ilay fiovana tamin'ilay anarana dia mety hitentsika hoe diso ary ve zany le miteny hoe Yeshua malaza be manko zany amin'izao fotoana izao misy hoe Yeshua dia eo koa ny Elohim le hoe Andriamanitra sampona aloha le izy raha za manoka dia sampona le fomba fiteny satria ianao zany ohatrany hoe ianao malagasy nefa le hébreu no ampiasainao ohatrany miteny zany ianao manao hoe za andeha hikiky poisson malagasy ianao dia trondro no ampiasainao fa tsy hoe hikiky poisson dia tahaka an'izany koa raha ny tena marina zany le izy a dia hoe tsy mety ny tena tsy mety dia le fieverana manao hoe diso daholo a raha vao tsy Yeshua zay aloha zany ny tena tsy mety misy manko tena mieritritra mihitsy hoe diso daholo tena tsy izy mihitsy fampianaran-diso very daholo zany ny olona rehetratra zay nivavaka hatramin'izay na reny martiora rehetrarehetra na reny ray aman-dreny toby lehibe sy ny anana very daholo zany satria zany diso daholo zany ny anarana zay ny antsony reny azy fa le olona teoriana zany no mila mitandrintsika dia izao koa ny zavatra misy ndraindray koa tsika variana amin'ny hoe Jesosy ihany ny Jesoa zay aloha dia tokony fantatsika ohatrany hoe Kotsafy ihany ny Alexis fa izao ny zavatra tiako fantatsika zao rehefa mihiritsika ny hiro amin'ny firana FFPM hotsika hoe ry Jeso masoandronay ny aizy ny fo lasa tokoa tsy nametra-panontaniana mihitsy hoe avy izy ty Jesoa ty fa so sady tsy Jesoa ty ny tsy Jesosy fa ray ihany zany fa roa zany hoe hafa tia dia hoy zany hoe sao dia marary saina ianao mila mieritreritra tsara aza manaiky ho asarotina amin'izany zavatra zany tsika fa izy daholo ihany reo fa miankina amin'ilay dika teny fotsiny ny hoe Jesoa dia avy amin'ilay teny hébreu hoe Yeshua ny hoe Jesosy dia avy amin'ilay teny grika hoe Jesus ary ny Jezo dia avy amin'ilay teny latina hoe Jésus ka izany rehetrarehetra zany no tokony tsy amperitreritra tsika lalina ny amin'izany zavatra zany ary ny hafatra zay ataoko antsika rehetra dia izao mba fidividio ihany ny fampianarana enona fa raha olona mbola tsy miorina tsara anao nefa dia enona daholo ty karazana fampianarana mety ny olona tia dia izay no mahatonga antsika mipatitaka ary zay no mahatonga ilay fisalasalana mipetraka ny anatintsika any tena fitaovam-piadiana petraka ny devolo fisalasalana io ka lasa misalasala ny olona ny antso ny anaran'ny mpamonjy fa rehefa malagasy ianao aza misalasala mihitsy mampiasa ny hoe Jesosy na hoe Jesoa fa zavatra ray ihany zany ary ny mahatonga ny fiangonana sasany zay laza manao hoe alao Jesoa no ampiasaina dia satria mba hisin'le fiombonana fotsiny ihany fa tsy nalaina lavitra koa zany fa avy amin'ilay teny hébreu hoe Yeshua no nangalana an'izany ka aoka antsika tsy ho zarazarainy zany zavatra zany mihitsiny fa ray ihany izany anarana rehetrarehetra zany ka dia mirahasoa antsika rehetra raha nasoanao zay video zay dia zarao ary raha mbola tsy nanisy j'aime ty page ty ianao dia eo ambonin'izao video zao misy soratra hoe j'aime dia asio j'aime dia mba azo ny video rehetra ianao amin'ny manaraka dia samy ten'Andriamanitra